Dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratan'ny Ajarandriamanalimanana. Nahenonao ny feon'ny Sarobidy Stella, iravaka Antsanyonjy, niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandry. Nandray feo Mirana, tompon'andraikitra sy mpanatontosa. i Ajarandry. Nestor Wow! ary fahaiza ihany soary mbola tsy midina foany. Efa ho amin'ray izao andro izao. Ka tsy haiko madama fa misy zavatra mahavariana azy ngamba ao an'efitranony ao dia... Ndana tsy ho fa isakafo. Tsy iandry anazy eto akory ny ataon'ny olona raharaha. Vetivetika ary madama. Indraindray tena mandreraka mihitsy ny ataon'ny zanako vavy iny ka. Sady tsy te hivoaka ny trano nefa ka mivelona koa rehefa mijanona ato. Zany efa dia tena tsy te hibedy sy teny azy mafy intsony fa hitako hoe marefo loatra izy. Tena mbola tsy mety sitrana foana ny ratrapony tamin'ny nandaozany rainy azy. Eny efa ho eritaona tokoa moa izay. Lafiny indray nefa tsy te hampanara-po azy loatra fa tahafa oatra loatra ny zavatra ataony tato ato izay. Efa tonga maman e. Zahay mieritreritra hoe tsy sakafo atoandro ato an-trano mamako. Dia izao ve kindry soary vao mivoaka ny efitrano? Sady amin'izay jerena ity pozindry Mamako, maninona izao ny poziko? Manoatra no reny tovovaviny alina ireny. Fa maninona ary soary manao fitafy sy pozy ohatr'izao Indray. Jerena ity lokomena ny fiteta ny manjamaso mandrakotra ny endrika. Ranomanitra amin'io midovaka mameno trano. Ianareo koa. Nefa dia tsy handeha ho aiza akory fa miboka ao an-trano ao marina mandra-patoandro ny andro. Indray ianareo ka. Ka tsy maintsy mba mila manao metimety ngery mamana tsy hivoaka re. Tavy maman ivoretaka sy ratsy tare be ao fotsiny izany olona. Tsy ny teny an'izany Ka inona indray azy? Mba lanjalanjao fotsiny ny zavatra ataonao izay ny tiako hitsiny. Fa tsy mahafaly amin'ny maman ary ve zao mahita ny vavitoka amin'ny maman manjaka loatra an'izao Sady mara-damody tsara mihitsy. Mipetra ianao dia andao isakafo fa tsy maika mbola hiverina ny amin'ny birao tonga dia alefaso ry Nestor ny sakafo Eny madama, vetivety fotsiny dia tamy eo. Ary aza ela ianao fa efa noana mihitsy ny maman io Fandrity marina moa ve zany soary tsy nandalo tany am-pianarana indray androany? Ny vola nefa dia aloha foana isam-bolana izao. Mangony fotsiny ny boky, ny fitaovana tsy maintsy vidiana manetsinetsiny. Jereo nefa tindry manoaka fotsiny ato an-trano. Zangery maman efa niteny taminao Maninona? aleo za tsy ho any am-pianarana tsony Inona? Ka aleo ato an-trano fotsiny manao an'izay fianarana say maman ataoko any. Tsy mety zany soary Maninona? Iza ny mpampianatra ety anao an'izay tiana ohatr' izany? Misy ry maman reny papanao koa aty an-trano reny aza zao ohatra. Fa inona nefa ny tena olanao makany am-pianarana isan'andro Ka tsy misy miditra amin'ny lohako mihitsy nge izay atao any Lasa leo be an'ilay ala maraina eto dia tsy miverina raha tsy atoandro. Dia mbola miverina koa ny hariva. Leo be maman ka. Ka enao nge misy fiara-maka sy manatitra Izay ora firavanao no atongavany any, tsy hitako izay olana amin'izany. Ka le any am-pianarana mihitsy ho any tsy tiako fa maman koa. Sady Inona indray? Isako mivoaka any dia mahatsiaro foana ny endriko papa manao bisou eo amin'ny takolako rehefa tonga eo amin'ny parkinina ny fianaranay. Aza manao an'izany Marary be foana ny foko ry maman. Tara fa aleo aloha za andeha. Raha rivo izany resahantsika. Izay fa ezaka ela alohan'ny ampiasana izany Dia hiandry amin'ny maman ato an-trano ato indray zany. Eno fa na zany raha mba manaova ihany revision. Hijeran'izany mpampianatra afaka mandeha aty an-trano izany aloha dia ho hita eo. Merci maman. Bisous. Nestor Ahoana izay madama? Mba saiva voaka ny chauffeur ny fiarako anankiray ao amin'ny garage fa tsy hitondra an'ilay noentiko teo
Ie! Ary aingana moa fazalozana mandinika ohatry ny omby eo fotsiny e. Ie! Andeha ka! Tena efa lasa adala mihitsy koa ngambiny ka. Mampalahelo ahy mihitsy mademoiselle Soarika. Malahelohelo lava tsy dia ahitana tsikitsiky za mihitsy. Nefa mba tena tsara ery le endrika rehefa meme kely iny a. Ravahan'le trandainga kely eo amin'ny takolany avy. Na zany aza tsy manome tsiny azy mihitsy ahy. Mafy kosa aloha zany nilozany ray zany e. Nanankina ny fony tamin'ny ray ny mantsy izy fony fahavelon'ny Ramose. Ary tena mbola tao anatin'ny fotoanany fiantahatahana mihitsy ny nahafaty andrainy iny. Tena tsy mamela mahazo mihitsy zany le kansera raha tsy nitondra ny Ramose tany amin'ny fahafatesana. Nestor a! Ohatray, ohatra miantso ange soary zany e. Sady efa mekizitina be izy zany. Avy a mademoiselle a! Angakaingana ianao fazalozana midonaka fotsiny any ambany any. Mekara aty ambony aty. Yo! Fa misy inona indray ary? Sa mety efa noana izy zay dia mila gote? Aleo aloha jerena dia hita eo e. Izy tia konge be hirakiraka azy kizitina amiko ery. Nefa tsy mampaninina na dia zany ary ny anaovany anaka. Ohatra zany indray no lasa tsy hahafozako azy. Oary Nestor a! Wow! Fandrasana ho faty ato mihitsy avy e, vao avy ianao e. Ho avy re za. Aleo miazakazaka fa misy zavatra mahazo azy zany aho ka. Lozany le tomendrin-da ty makaiza moa? Efa mila ho tataka mihitsy mivavako miantso an'ity a. Miala tsiny mademoiselle fa maninona? Mbola nanondra ka teo dia tsy rarahako zany. Rehefa miantso a dia tokony tonga dia miakatra ty aingana ianao. Masafa? Eny reny mademoiselle Soarika. Fa inona le tadiavanao anaty eo? Sao, nohy tsara fa tsy te hamerina fandrony izay teneniko eto. Hoe ahoana izay? Hitondray mofo ray dia any an-daso atody. Azafadika ilay izy fa tsy tiako. Dia aza atao be sira be fa ataovy amin'ny atonony tsara. Tompoko. Rehefa vitanao dia ampy karaoty miaraka amin'ny jus d'orange mangatsiaka tsara. Azonao ve zany e? Azoko tsara ka. Izay dia aza atao ela be fa noana. Tompoko. Dia entomidina any ireo vilia ireo fa mameno latabatra ato fotsiny. Raha misy mitady aho dia ataovy hoe lasa mivoaka izy. Ary lasa amin'izay. Eny ary mademoiselle Soarika. Hidina aloha zany za hikarakara an'izay sakafonao. Fa inona indray moa fa tsy izay e? Ary lasa ho lasa ka. Ndray. Hirakiraka sy ketiketika re zaho e. Nefa vao maika hitiavako azy le endriny miavona sy mitrerona kely anahy iny. Mahafatifaty ahy ery le kizitina kely rehefa mibedy. Toa satroka foana izy anao iraboto anahy isan'andro koa. Ary aleo aloha hikarakara an'izany gote azy zany fa tsy. Tonga ato an-trano ihany. Efa ho adiny 3 verangalany amin'ny amboteiazy mandrapatonga aty an-trano. Tsy efa ho amin'ny 7 alina izao. Na le Nestor ary ty efa atory ngambany. Jerety izy mitsirepirepy mihitsy mamova vahady. Ary tena taraiky be madamo zany vao tonga. Amboteiazy be ngatany. Raha tsy zany ve zao vao hiditra ny vavahady e. Tena ankony amboteiazy mihitsy. Areo Nestor mba ampidirao ny an-trano ireo entan'ireo azafady a. Dia mba batao koa le gazy ao anaty malao. Izay fa za tonga dia hiakatra dia mba hidio tsara ny garazy a. Yo. Najanoko ao anatiny ao lakile dia ampidiry ny fiara. Tompoko.
Ary efa natory ngaso ary. Ohatra ny efa tamin'ny fito izy ny sakafo hariva dia tsy nety ny elingelenina tsony. Ay! Io. Fa inona mihitsy raha mahazo an'iny zanako iny? Tsy hitako hoe inona ny asabe ataony ato nefa dia ohatran'ny olona reradavy izany. Amin'ny 7 maraina vao mifody, amin'ny 7 hariva indray dia efa matory. Dia ho sanatria ve ka hakamoana fotsiny? Sady tena mbola malaelo andrainy foana ve no mahatonga an'izany? Aiza ka sady tsy mety andeha ho any am-pianarana no tsy mety mivoaka ny trano? Fa atao lasa saina be nge madama izany. Fa misy inona? Tsisy inona ka. Magaga fotsiny hoe mba manao inona ary ilay zanako ao ambony ao rehefa amin'ny atoandro. Ka inona moa ny ataony ao madama fa tsy miresaka amin'ny namany amin'ny telefônina dia mijery télé dia mampanao goûter dia misakafo atoandro dia indraindray izy ohatrany mamaky boky izany ihany. Fa tena araka ny istoratsakany sy andava mihitsy nge izy izany e. Ka izany nge madama ny miara-miaina amin'ny isan'andro ato e. Ahoana moa no tsy efa olaniko tsenjery ny zavatra ataony rehetra? Ie, ka miteny an'izany ihany ny Nestor dia mba anontaniako. Inona izany no mety hoe mahatonga anazy ohatr'izao raha nieritreritry Nestor ka? Mety hoe mbola alahelo ny any-dadany foana ve? Zahay indray aloha madama dia tsy voavaliko a. Ianao ngamba ny tsara manontany amin'izany amiko. Fa za aloha mino fa mbola tsirana amin'ny fony e. Zany? Eko, voahery taona kosa nge izay madama e. Eny e, mety ho marina ihany ny ianao fa ndana lohatero reny e. An'ilay eto ampiresahany eto fotsiny ny andro. Madama. Fa tsy miasa maman androany? Fa ahoana ki? Ka atao amin'ny omakomany ny andeha nefa atao ohatran'ny miakanjo hafa mihitsy ny anaova mamanko. Dia tena tsy tadidindry mihitsy ve retsy fa sabotsy nge androany? Ndeha hanao tenisy hay tokoa moa. Hitako ny tenue de sport ny anaova maman. Ie, ary maninona tokoa moa raha mba miaraka amiko ndry e. Sady mba mety hafinaritra raha tsika mianaka izao manao match anankiray. Ka mibeny amin'izany aka. Izay indray. Aleo manaraka mihitsy. Fa inona mihitsy izany no tena mampakamo andrity e? Sady tsy hianatra ny ampianarana, ny tsy mety hivoaka ny trano. Tsy hoe tsy te hivoaka ary maman fa aleoko mamaky boky sy mianatranatra ty ihany ka. Ka inona rery soary ny zavatra hoainao amin'izany a? Ianao nge ka vao classe de première e? Izany ngery maman nasaiko hitadiavanao an'ilay olona mpianatra ato e. Amin'izay sady mahay ihany tsy mila mivoaka. Eny ary. Raha izay no tianao dia tsy maninona fa tanterahako. Sany foana ny maman nefa tsy hitako akory aza matahotra ndry e. Efa nahita olona ao amin'izany a. Ay kosa? Ho avy eo izy manomboka amin'ny latsinainy. Tena marina? Inona ny andengaiko andry amin'izany e? Mila mahita ny zanako mahay fotsiny dia ampy azy ay. Mahazo matoky re maman. Izay fotsiny nge no nandrasako e. Merci. Izay fa andeha aloha. Tsisy zavatra ilainao intsony ankoatr'izay. Tsy misy ka. Saivy mba miakatra ty fotsiny Nestor rehefa midina amin'ny maman. Eny ary dia mazotondry dia aza manao reraka be eo e. Eny rery maman. Ohatra marina ihany ny tenin'ny maman teo tokony mba hivoaka kely any ivelany any ihany dia hifankahita amin'ny namako fotsiny ihany aza. Sa marina nge ka lany ny trano ato foana e. Na ny datin'andro aza lasa mila tsotadidiko tsony indraindray. Ary maninona mora. Tena mety izay ka. Andeha hivoaka nga ianao mademoiselle no... Fina ny diran'ilay fendrany ty amin'izany e. Na hivoaka na hijanona ato tsy misy tokony anontanianao ana mihitsy. Sa ianao ndraiky azafady raha nahatezitranao ny fanontaniako e.
tsy de miakanjo tsara be ohatran'izao mantsy ianao isan'androko. Izay asaiko ataonao atao dia akombony ny vava. Eny. Ary zaverina amin'intsony ny fidiranao amin'ny fiainako a. Teny aza Eny mademoiselle a. Mandeha tonga dia sasao ilay fiara iray eo. Atao voatran'ireny tsy te afindalitra ireny mihitsy. Dia diovy ny tokotany rehetra fa misy olona ho avy eo. Ay, aleo fa ho tanterahako izay voalazanao. Dia saika adiniko. Asio vera roa madio tsara miakatra any amin'ny chambrako. Ary tsy ilaiko mitana kafe indray rehefa tonga eo izay olo izay a. Eny tompoko. Rehefa miantso a dia mitondra jus ao anaty frigo ao ianao. Azo ve izany? Ekeny e. Ndray izany fitsetritretsiky ny molotra kely Nitakolany roa ary reto lasa mitara mena kely mahitsy. Nefa vao may mahafatifaty. Tena mahafatifaty a. Tena mitady raiko piti tanteraka aminy aka. Reny le tema reny ty ve zany? Tao aloha zany tia mifitirika mijery fotsiny ao. Eniko ka. Ka inona mbola andrasany ty ao? Lasa. Eny tompo. Mandroso lesy a, aza mihafahafa. Misaotra betsaka kia. Ato izay no mipetraka Arinjaka. Ay. Ato ny salon dia ato ny grande salle fanaovana fety. Ato indray ny birao amin'ny maman fandraisan'ny olona. Dia ato ny trano fandrian'ny vahiny raha sendra tsy tafotona hoe misy manao vakansy ireny. Dia anao irery izany ty trano iray manontolo ty? Ie. Papa sy mama mihitsy ngenina nanamboatra an'ity e. Fa maninona lesy? Ka sady ngeza le izy ny tsara beko. Zany misaotra ary ndao any mbo fa atoroko an'ilany chambrako. Fa iza koa ary ty bandy ty. Ohatran'izao avo nahita azy ty a. Mpiara-mianatra mademoiselle Soary ve sa mety hoe namany? Ohatran'ny hafahafa zany ke le fomba fandraisan'ny Soary azy. Aleo rangaha tonga dia arahako any ambony any a. Sady efa vita daholo koa ny nampanovany Soary ako. Ato lesa ny chambrako a. Ato rehefa le miantso an'lahy reny. Ay. Tsara kosa izy zany a. Merci. Dia tonga Soariko ary mipetrapetra aloha e. Misaotra betsaka kia. Fa zao Soary. Fa tsy gasenao ty moa zany hijanona ato an-trano sa? Andray kosa e. Iaraka ivoaka kosa ngenina nafarako an'ilay e. Ay. Izay no nitenenako hoe aza manao programa hafa mihitsy aloha. Za mantsy nge saika tenenao hoe aleo misy mandefa tsy tiako hatratra mamanareo ato e. Andeha retsika rehefa avy eo a. Andrekakio. Fa ino ty hitako? Ay, tena sipan'ny Soary ve zany ty bandy ty? Jerery zareo raha tsy mifanolo-korikery. Saria. Ahoana lesy? Ivoaka kely tsy andavarangana tsy aloha fa ohatrany ao ampiasany ty miantso ty. Zany a? Dia aza ela azy a. Ray mafotsiny a kia. Teo eo akaikinao foana nge zay e. Ao fa tsy ela re a. Allo? Fa efa impiry moa nilaza taminao hoe aza miantsoantso anahy aloha rehefa amin'ny orotro zao e. Mbola miasa nge za io Sandra e. Raha mba fantatry ny lehibe ako ngambo zao dia voaroaka ato mihitsy a. Ka lozako mandany andro sy miresaka amin'ny telefonina fotsiny ko. Tsy haiko e. Raha riva ngambo ianao vao afaka miantso. Ka zay a vao malalaka re e. Ndrefa tsisy an'izany e. Tsy mampirafy andry zany a. Eno a. Zay fa hiasa. Bisous a. Je t'aime. Ay, zany ny tena ao aneritreritra le bandy ty. Tsy vita miditra tsokosoko sy manadala ny sain'ny mademoiselle Soary ela fa mbola sady mampirafy azy koa no mbola tsy bata lela kory kay rehefa miteny.
Tena tsy zakako rangazy fa aloha teneniko so de mba voasoroka ihany mantsy ny ranomasiny mademoiselle Soarany Arina any. Sady raha tena tia anazy koa nge za de tokony hanambara amin'ny marina fantatra hoe azafady Oay! Andriamanitra, fa le tsy sainy ty fe mitapy e! Misola akanjo nge ny ataoko ato ry ty e! Azafady, tena tsy hitako. Sady tsy mandondony tonony, tsy mahalala fomba fa meditra ao atriny alika ty amin'ny chambre-n'olona fotsiny. Ale! Ka misy zavatra saika lazaiko anao nge. Inona indray? Tsy mila manelingelina fa makaina. Ary lasy ty mandeha any fa sao de voatorako amin'ity kiraroko ty eo aleo Tena resaka important be nge zany important etsoko fonjeo ty raha mbola mijanona eo fonjeo kare oka fa andeha azafady mademoiselle Soary ary aza etsema ny tevoloko raha tsy te hitan'izany afo be zany ty ale cochon. Tena so de tsy mety kosa madame beby aiza ve ka miditra ty an-trano mihitsy nge le zalahy iny. Tsy misy fifanajana amin'izay fa ny trano vo avy nosorako savoka no hitsakitsahany amin'le kiraro beany iny. Hotery tsy maintsy nanositra savoka fanoroany ray Otry, fa indraisiko ato trano very Nestor de tsy hoampandrosoako sata de avy nianona ho eny an-tokotany izy no hiresaka amiko. Sady mpiasa trano nge ny asanao ato na ho hitsakitsahany avy any ambony ka hatrany amin'ny farany ambany areo rehefa maloto de avereny diovina foana. Azo andraso aloha tsisy azoko mihitsy. Iza le olona tonga teto de naninona ny tsy niandry anahy. Ka io ny zanakao madama. Izy zao no afaka manome fanazavananao amin'izay ngamba. Olo tsy fantatra reny ny tonga taty fotsiny ny ampidiridirina ato trano ary mangina mihitsy aloha ianao Nestor Soary ny tiako amaly anahy. Ka ahoana olona efa namako efa ela be nge zany ra mama de mba namaky sy nitsidika anahy iziko. Namana ony? Ka namanao tonga ato trano de naninona raha nampahafantarina anaka? Lehilahy zao zany sa vehivavy? Lehilahy. Zany izy. De tokony tsy ho fantatro ve zany ry Soary? Ka omaly ange izy ry mama ny afaka de zara koa mba misy anala ny fahanginako. Fa raha mba olona mahay manaja sy mahay miara-miaina amin'ny hafa koa nge tsy maninony. Izy le manao tsinotsinona mihitsy no tena tsy mety amiko. Tsy ho vita aniny koa ve ny ampamafa ny kirarony anahy? Tsy anao azany koa sinjaka zay de mamorony eo le tondrona be ty. Ka na misy na tsisy an'izany tsy maintsy milaza amiko foana ianao rehefa misy namanao avy aty an-trano. Mba mahaiza manaja ny renao ry Soary Sady raha mba fantatro madama moa ny zavatra ataon'ireo ato mangina ianao ry Nestor efa fantatro nge ny fahaizanao mampitombo resaka sady tsy misy idirana koa zany. Oka zay. Oka ho zay. Tsy laiko misy miteny tsony nareo. Lasa Nestor vonjeo ny raranao Soary mekarany amin'ny efitranonao fa ho avy resaka aminao any Eny fa lasa ny fiara maman. Arindrasy fa ataoko malala ny anarako tsara amin'izay le tsy sainy iny. Zany mba naovany tati-bolana any amin'ny mamany. Mahita tsara ny toetra ratsy ny Soary tena androany. Nestor. Zay mademoiselle Soary. Mekaraty de hitondray rano hinanako fanafody. Ho avy fa marary inona indray ry mademoiselle Soary. Nefa nge ka ohatran'ny salama tsara ihany izy omaly iny sa narary fo tamin'ny resaka izy mianaka. Zany rehefa miseho mafy loha loatra ka mitady tsy mety ho anarina fa manao an'izay daniny kibony fotsiny. Tia le ranonao mademoiselle Soary apetrao eo. Hidina any ambany aloha raha tsy misy ilana ao atsony rehefa tsy mbola miteny aho hoe mahazo mandeha ianao ny dikan'izay de mbola mijanona. Hanao izay sitrapoko rehetra no antony ny andraisanao karamato
ka inona moa izany ny sitrapona mbola tsy tanterako. Izay ilainao rehetra mantsy ohatran'ny totosaiko daholo ihany tato. Zaho no izy ry lehibe famaliany ity a. Ahoana to? Tranonay sy ny reniko ato. Izy no miasa fatratra sy mitsemboka isan'andro mitady vola amelomana anahy. Miasa ato aminay ianao a, fa tsy fianakavianay akory. Ha? Ka manomboka mahasoa androandroany a. Ahoana? Dia asa hidikidirana tsony ny fiainako sy ny fiainandreniko. Mazava? Mazava tsara tompoko. Saingy ialako tsy indrindra fa raha mbola ny tsara sy ny olom-banona anao dia tsy maintsy miteny aho. Aza miseho mianan-kendra eo ilay tondrony ity a. Rehefa misy zavatra tsy mety ataonao dia tsy maintsy miteny ka. Indrindra moa fa hoe ny fitondran-tenanao. Indraiky hoe fanepasana ary tsy niteny an'izany tamiko izay tia ohatran'izao ve no mba miseho mahay vavy amiko? Fantatrao tsara fa tsinotsinonao a mademoiselle. Dia maninona? Fa misy antony matoa ataoko izany rehetra izany. Ary tsy maintsy tongako any amin'ny madamy bebe reninao daholo ny toetra hafahafa ataonao ato. Indrindra moa hoe mampiditra n'iny lehilahy tsy fata-piaviana iny ato sady ohatry ny hafahafa be. Rehefa izany dia miomana fa androany hariva ihany ity dia efa tsy hatory atsony. Ha? Na tian'ny papa sy tian'ny mama ohatran'inona azy tsy maintsy voaroaka ny anaranao androany. Tsy maninona raha izay no tianao mademoiselle Soary a. Ary mety tsy androana akory ary fa andeha amin'ny fo. Mandehana mihitsy, mitady asa koa betsaka. Ary mandehana voay ny vavahady fa izay tonga izay ny olon-tiako. Inona? Fa angaha moa mbola mitonatonana ty ihany le bady. Odry, tranoko ngeny ato e. Andraso fa ho voaiko tokoa moa izany ary roasiko ampanajana. He, Nestor. Ahoana? Dia efa miteny aho zay a. Manaova fihetsika hafahafa io nge. Fa tsy mahay mamoha vavahady sa bory-tanany rangano ny klaksonina fotsiny eto ivelany eto? Ohatray. Fa tsy elanga ny tokony hamoana io ka. Azafady ry se fa tsy manan-karama ana dia ariary azy se amin'ity trano ity noho izany. Raha te hiditra se dia mandeha voay fa karetsaka avy any anatiny no manity an'io. Azo? Tsy azoko. Fa le tsy sainy ity ve mitadinina mihitsy e? Azafady lesy fa tsy fantatro izay zavatra ny foan'io tato a. Ay, nivoaka ty ianao. Zaho efa namokotra ny tanan'akanjoko mihitsy fa ataoko mifangaro amin'ny vovoka amin'ny tany io Nestorinao io androany. Zaho mba inaran'ilay vingavingaina. Ka voaza jereny e. Ampy andizanao tsara mihitsy koa ny aty e. So mijery ny tena komosomosy ohatran'izao dia hoe mihevitra fa tsy isy apoka. Mipetrady tsara ianao ry Nestor a. Ka mitady lahy zany. Champion amin'ny karaté angely ty ahy. Esy, aza mandoa tanana amin'io chérie. Izay mpiasa avokoa ny lelako andaniana hery eo. Aleo fa osokafaka ny vavahady dia ampidiro eto tokotany ny fiaranao. Izany ny aina ka ty anao. Marenina ho a? Dia inona ary ny ataoko isakanako an'io tsy hiditra ty e? Raha mademoiselle Soary mantsy no tenenina tsy ho laitrakisiko eto io. Tsy maintsy mitady hevitra ialary nesta fa efa nametraha madama fatokisana. Sady fitiavako any Soary koa nge zany e. Andraso fa hitako ny ataoko. Sao dia mba efa tafahoatra kosa aloha izany nataonao izany ry Nestor a. Sa nge tsy niteny anao hoe aza velano satria hatramo mihitsy izy raha mbola miverina eo e. Fa na raha maso no nasaiko nataonao ary tsy tokony ianao mihitsy no vavasisy eo ananatra ny zanako vavy. Miala tsiny aminao a madama fa tsy hoe nataoko tsy hampiheverina akory reny fa Fa efa inona? mba olon-dehibe ihany Ary tsapako sy fantaro tsara ny adi-tsainao amin'ny fitazana ny Soary. Marina fa hoe tsy fianakavianareo tokoa saingy haiko manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra ny zavatra rehetra mitrangato amin'ity tokantrano ity. Indrindra ny fihetsika lehibandy iny rehefa miditra ao an'efitranony ao. Tsy voandroany mantsy ny tonga eto fa tonga eto foana iny manadala azy ko. Amin'io tsy misy fiarahana amin'izay fa
tonga dia midy ao anefitrano mademoiselle Soary ao paharivon'ny andro. Ka efa miteny aho hoe nazanona tsy zany tsy tokony nataonao mihitsy ireny. Aizako vitanao ve nanidiny varavarana avy anatiny dia namelan zareo nijanona tao an-tokotany tao? Raha ny fitatarany Soary aza moa dia hoe mbola nanaovanao farahesy farateny ihany hono zareo tazaminao avy any an-davarangana. Marina ve zany? Tena mifona aminao ahy. Tsy dia hanan-dratsy madame Beby ary fantatro fa tsy fitiavana no andraisan'ny mademoiselle Soary an'ireny zavatra ataoko ireny nefa tadio nefa fa any andro mbola mety hahatsapany ihany izy hoe mety ny soa nataoko azy. Ka ianao indray moa zany tiany miseho mahay mitaizana izay dia inona ary zany zao ny ataoko aminao Tsy hoe mahay mitaiza akory madama. Tena marina. Fa inona ihany mbola tokony ho resahana lava amin'ny oro mama? Tsy efa tokony nasainao nangorona ny enta mively tsisy saina io. Andao aloha miresaka amiko indrindra Soary miandrinao amin'ny salon azaho. Ao avy ahy miomana verina ny ambanivohitra iasa tany sy amboly mangaso. Mino mantsy fa asain'ny mama manamboatra ny karamany ity no idinako any. Aza matahotra ianao mademoiselle Soary efa voaorinao daholo ny entako rehetra. Tsy maninona raha izay ny fantatrareo fa mety Fa aiza le vavabe tamin'ny maraina to sady lasa manjetoko ny tsy misy ambary zato izy. Mampalahelo ahy ianao ry mademoiselle Soary. Ny amin'inona? Tena ontsa tanteraka anao foko Aza mody manao mampalahelo eo ty Izay anangezana ny sandriesana tany sy tao manjezika any ambanivohitra tao an-tsaina manomboka izao. Aleo ahidina fa maika azy ny fahafahako. Tsarovy nefa ry mademoiselle Soary fa fitiavana anao ny anton'ireny zavatra rehetra nataoko ireny Tsy tia hitanao an-datsa-dranomaso any aorianany. Manana ny olona mahay mampifaly sy mampiadana anahy ary na tianao na tsy tianao dia njaka ny tsy maintsy olona savadiko. Reraka manentsika sy mandrarana eo fotsiny ianao fa tsy haresy ny fitiavako azy izany. Tsy nandalo tondrona tsony ngambo ty fa tonga dia vendrana mihitsy. Fa inona koa ary no mahazo anahy ohatra misy manosika anao an'ireny fihetsika ireny nefa toa tsy vokatry ny foko akory. Sa ve noho ny taona maro efa nifankazarako tamin'izy telo mianaka no anton'izany. Efa niraisindrizy mivady ho toy ny zanany mihitsy mantsy aho nandritra n'izay 12 taona nitoerako teto izaiko. Ohatra marina ihany ny tenin'ny madama ka lasa miditra lalina loatra amin'ny fitezana ny zanany ka nefa nge tsy vitako ny jery fotsiny amin'izao madama koa indraindray mampianta loatra ny Soary hany ka na tsy tokony ataony ary taterahany madamako. Tena antony hafa no mahatonga an'ireny ka izay nahitako an'iny bandy iny dia ohatran'ny lasa sary-piaro amin'ny Soary marina aloha fa tia azy nefa tokony hotapako fafitiavana tsy ho tanteraka izany. Izy zanaky ny patroako izany efa piasa adala marina aty fa marina ny Soary. Ka tsy manaiky an'izany ary mama sy misy dika mihitsy izany aminao. Soary inona foana zanako ne ianao ary zanako vakotoka. Zanako ako ny tsinonao teny. Tsy izany kosa no niteneniko teo Fa inona? Aza mandray atendrony ohatr' izany rehefa miresaka. Efa fantatro ry mama tsy misy irarahinao an'izay mombanahy. Tsy misy izany saina amin'izay ho avy. Tsisy an'izany Fa maty mihitsy nge papa dia efa tsapako fa very tanteraka ny asanao sy ny fitatavanao ihany no ambony. Sa tsy misy dikany. Diso izany Soary sarobidy loatra amiko ianao. Leo ary mama. Soary avy aloha ianao miala ianao fa aza tasitazomina ny tanako aleo hitomany any amin'ny efitra ao any angamba mety ianao na papa.
Fa misy inona ry mademoiselle Soary? Mela aniko ianao e, tsy misy ilaiko manakanakana ny lalako. Tsy efa tanteraka izao ny sitrapon'ilay tsy misy sainty. Fa ahoana e? Inona mampifamaly anao sy madama tao? Ny polasa ihany ny anasavan'izany amin'ny lehilahy matondra bebity. Lasa dala ray trano. Mbola tsy mifoy ihany anga Soary Nestor? Mbola tsy nidina teo izy madama. Zany? Ie, mbola najanoko ao an-dakozia ao ny sakafo marainana. Ay, ataovy mafana tsara ho ara aloha e. Fa ono a madama. Ahoana? Raha tsy madiso inona ny hafaran'ny resaka mianaka tao alina. Tsy nisy namaly mantsy tamin'ny alina raha nandondonana azy tao hoe hanatotra sakafony. Aza miresaka an'izany mihitsy aloha ianao Nestor. Tena mbola marary ny lohako hatramin'izao. Raha mbola tsy mifoy izy rehefa avy eo dia atero any ny sakafony. Izay fa andeha hiasa aloha. Ay, eny ary madama. Tena kivy tanteraka ny fijeriko amin'ny madama zany a. Rehefa na ny sakafony raha tsy hinkitiany akory. Mafy ihany ny mahazo azy ka. Ary maninona moa raha tanterahako izay tiany Soary. Tsy teny amin'izany tonga dia roviko ny entako rehetra dia hiala tato ah. Dia ahoana? Nefa diso eo anatrehany madama indray raha manao an'izany ko. Na metoky azy mantsy aho fa tsy hamela rerany madama amin'ny fiainana. Ohatra fa tsy ny fiaran'ilay rajako mba zany indray ve tia mirifatra miditra aty amin'ny vavahady ty e. Tena tsy voahidiko koa ilay izy tamin'ny madama bebe nivoaka teoko. Variana teto fotsiny ah. Dia ahita ny Nestor ndray andro. Wais. Tsy ilaiko mandingana ny varavarany olona matesa faingany ty. Mademoiselle Soary ah. Nga efa nifoy ianao. Tsy misy rarahinao an'izany. Ary ny rifa sao dia ahita ny sandrim-behivavy ah. Mademoiselle Soary ah. Aza manao an'izao renao e. Marary andoso tsy mahina-kanina mihitsy nge ny reninao e. Dia maninona? Tsy efa nanampy azy akory ny zanany lama to. Soary ah, aleo isitaka vazaza ratsy taiza sy be famaliana. Mafy loha sy tsy laitra mibala amin'ny fananarana sady mampiditra lehilahy ato an-trano. Teneno ny reninao rehefa tonga eo. Aza mitady asoa no hoe fa efa sambatra izy. Mazava? Mademoiselle Soary. Mbay izay mahasoa an'ity sanasaina. Mademoiselle Soary. Fa inona indray nefa ny zavatra niteneninao anazy teo e. Sa nefa naza taminao fa tsy ilaiko hoe ianao famaly sy miteny azy tsony. Tena tsy niresaka nininona tamin'ny mihitsy ah madama. Fa ahoana fotsiny? Ka voalasy ianao dia tonga teo le bandy iny mitondra fiara. Ieko na ny vavahady ara nge mbola tsy nivoahidiko akory ny. Tena ninona zao raha tsy mahavelana andeha izy ka. Tamin'iny vitanao naniditrano anazy taty anatiny. Vitako izany raha nanao an'izany ah madama. Saingy nambanany tamin'ny antsy kely teny an-tanany za dia naleoko tsy nanakana tsony so mitsondrominy eoko. Enjana koa zany. Dia tsy niteny ve izy hoe hoaiza na hoaiza? Efa fito ariva nge zao ry Nestor e. Tena tsy niteny akoatran'izay izy madama. Aza mitady azy ony fa efa sambatra izy. Andriamanitro, fa inona re tia nataon'ilay zanako e? Ary maninona madama raha andao hiantso polisy ah. Zay zao nitako vahaolanako. Ndrasa aloha e. Ndana aloha ianao miomana dia avoa ilay fiara fotsifotsy. Zaka akanjo mafana ny ambony vetivety. Aangany ianao ah. Eny ary to. Soary. Efa ala be ilay sy ny andro fa sao dia tokony ateriko mody amin'izay lahy. Zaka koa. Fa maninona? Fa nga tsy tiany landray aka. Ela ihany nge no ny teny hoe teo eo akaiko foana e. Marina ngeka izany e. Fa le fikan'ilay renindrisy ilay alikanareo iny ohatrany tsy mety amiko ko.
so ilalalala any amin'ny polisy any ireny ka tsy fahiven'ny bandy. Dia maninona ka zangany tsy efa ampitoana sady zara ny zaka tsy ho dididina amin'izay zavatra tiako izany tsony tiako tsapa amin'ny mamao mihitsy fa afaka mahaleo tena fa tsy voatery miankin-doha amin'ny tsony. Fa efa lehibe izany zanaka mamongo afaka manao an'izay rehetra amin'izay. Ka tsy misy mibedy izany tsony eto ny zaka izay tiany lany dia afaka tanterahantsika daholo. Marina hoatray tsy mianiany amin'izany milay kosa izanyko dia hoaiza izany tsika sindrika. Efa hoe izay tianaoko andao aloha asiana essence ity fiara ity dia any mahita an'izay ale sa hoana ka mazangy akery chéri tsy manam-bola lany ilay netiko rehetrarehetra taty amiko. ve calme la calme ampedana antsika tsara ny vola nentiko aty. Izay mihitsy nge ho ilay tsy afozako andrity resipa keliko e. Ka andao ary dia andreto sigara ray any amin'ny lany aloha fa tsy izay indray misy ka. Fanakay zary soary tena mijaly madamaka 3 andro nangarangidina izy sady tsy mety hinan-kanina tsy mahita tory. Lasa mahivetivety teo mihitsy. Mba ho an-tsainy soary ve zao mahazo ny reniny izao izy ty tsy hahenona feo tsy fantatra hoe aiza tsy hay hoe maty tsy hay hoe velona. Aleo raha kofako moramora amin'ity lamy ty aloha madamy bebe ka ohatra ny nahita tory kely teo ambony seza teo ihany izy zany ka. Hoentiko manaraka any ambony ty telefony ty sao dia miantso eo ihany ny polisy. Ary aleo koa aloha hitsotra kely fa mahatsiary reraka ihany koa zaza. Allô? Allô? Inspecteur io? Mbola tsy any amin'ny polisy akory ny zanako vavy ramatoa bebe inspecteur. Soary? Ny zanako? Aiza ianao soary fa ino zato mampikorapaka anao fa angamba mbola ilainao indray izany tadiavinao. Soary modire mijaly ny reninao. Otry efa manana ny zanaka lamatonga ianao sa efa lasako? Tsy manan-janaka koatrandria soary tsy niteraka koatrandria izy dada fa modi. Ka naninona ny nataonao tsinitsinina ohatr'ireny voalasy papa dia tsy nesanao saina tsony. Eritreritrao daholo zany soary fa tsisy an'izany aza tapahanao aloha zay leo ary maman avy alao mba hiaina amin'ny fiainako manokana ary aza reraka mitady fa tsy ahita zany mihitsy nareo na hiara iasa amin'ny polisy rehetra raka Madagasikara ary. Soary Zay voapetako daholo aloha izay ny afisy rehetra nasain'ny madama napetako. Mino afa mba hisy vokany kosa reny amin'izao tsy fahitana ny soary izao ary aloha miverina mody ato an-trano aloha fa madamy bebe reny na tsy haiko. Mampalahelo andray izy ka sady efa manano tena kely iny mbola ampijaliany ny zanany ihany. Sao no izy rehefa disy mianta loatra ka raha mba nieniny teniko izao mety tsy nefara tamin'izao ny fitondran-tena. Ary mangingina be nge ato izany fa nakaiza ary madamy bebe sa niakatra any ambony ndraso hoe tsy ato amin'ny efitranony ka dia lasa nivoaka ve nefa nefa ny vavahady raha tsy nidy akoriko ny fiara ao an-tokotany ao sady raha nandeha izy tsy maintsy nilaza tamiko ihany.
Sao dia atsy amin'ny hevitra soary ary ndraso hoe oay tena tia mianjera amin'ny tany ty izy. Madame Beby Madame Beby Madame Beby maninona re ianao hoe Madame Beby tena safotra ty. Madame Beby mifoaza re ianao hoe Madame Beby. Aleo tonga de vetiko any amin'ny dokotera rangaha. Anahirany ty raha tsy ahatsiaro saina ela be etiko io. Andrasy fa tonga de bataiko ty etiko midina any ambany. Andray maka taxi. Fa iza zany ry Nestor mitondra anao taty? Za reny ny batanao rehefa tsy natsiaro tena tao an-trano ianao avy hatrany de tany amin'le dokotera fandehananao iny no tao anatin'ny saiko voalohany. Ary zareo ndray avy eo no nandefanao tetỳ amin'ny hopitaly. Ay, fa naninona hony ary Nestor de nakaiza ny zanako efa hita? Ka aza mieritreritra an'izany aloha vao maika mandreraka anao nge zany madame. Ka mila fantariko ny mahazoary Nestor makitsangana eto andeha hitady any soary zanako. Dia ho teneniko azy ary ve izy nefa ty tena mbola tsy salama mihitsy. Ny dokotera rehefa nanafatra anao hoe aleo tsy taitairina mihitsy izy fa ampiverina ny kriziny indray zany. Zany fony efa feno rano zany zao tena atahorana ako. Ahoana re? Fa atolozanao mivandrafandra fotsiny ry Nestor inona ho aza ny aretiko zany de aizy soary? Soary aloha mbola tsy ao an-trano efa niantso fotsiny zareo polisy hoe efa manao niezaka rehetra hono zareo. Fa mba nakaiza ary ianao ry zanako de satrinao ve ny ampitondra hirifiriny renina ohatro zao aza manao ohatran'izao rery Madame Beby zao nge efa saika tsy nilazako ny ninona taminao teo tena tsy mety marina Nestor tsy mety moa zao aleo handatsaka ny ranomasiko fa malahelo loatra ny fo. Okizay re aza matahotra ianao fa tsy maintsy mbola hivirinao ihany izy rehefa aleon'ny filibana ny vilany ihany. Ka raha maninona ny zanako ry Nestor efa miezaka be reny polisy tsy mahatoky an'izany efa manampy daholo koa ary ny olona mahafantatra antsika rehetrako fa andeha hitady kely an'reto fanafody reto aloha za Madame Beby tsy nisy tato amin'ny farmasia reto mantsy de tsy maintsy hitadiavina ny ivelaniko. Fa taiza zany ianao no nahita vola? De iza no nanampy anao? Zay tahiry keliko tao reny netiko tao aloha. Za ihany aloha hatretony nety fa efa niantso an'le rahavavinao iny ihany teo de nilaza ho avy eo izy. Mety efa any an-dalana ary izy zay ko. Ay kosa? Tena olon'Andriamanitra mihitsy ianao ty ry Nestor ka misaotra betsaka re. Sy salama tsara anao re atao ry Madame Beby raha mbola eto koa de tsy amela rery anao zany fa vetivety aloha efa ho avy eo mantsy zay ny dokotera amin'ity fanafody tiako. Nestor Nestor zay andraso aloha miverena vetivety aloha ianao. Fa misy inona Madame Beby? Rehefa hita soamatsara soary na miverina ao an-trano de ahoana madame? De lasa ho azy ty zavatra teneniko anao ty. Fanakay sarin-jaka za petra andrery ato amin'ity hotely ty fotsiny de izy tsy hita maraina mandra-parivo ny andro. Milaza fa mbola sahirana mamoaka entana any am-poro anony. Ato nefa sady tsisy ataony mangatsiaka be. Ary maninona tokoa moa zany zay no ahofona no mipetraka maninona ny tsy tonga de tany amin'izany fianakaviany fantany aty Antsirabe zany. Sao ty sady lany fa ny hotely ato fotsiny ny volany sady tsy afaka manao izay tiana atao. Leo be mipetraka ato ka
aleo mivoaka kely any an-tsena kely any aloha. Way, ary tsara tarehibery ireo mpianaty mangasaira izany a. Sa tonga dia miaraka amin'ny gansy poketra ary kiraro mihitsy ana izany. Na ny haingony ary tonga dia mamoaka an'ilay hoe princesse tadiaviko mihitsy. Andraso hoe pita dia ho jereko io. Inona moa mamaika hiverina any amin'ny hotely io? Aleoko mandany andro atiana dia tsy vity ary aloha. Fa tsy fiaran-jaka vety? Ie, tena izy. Fa maninito. Zany hoe mety etỳ amin'ny manodidina ety izany izy. Aleo hijery an'ity akanjo ity aloha e. Tsy ho hitako eo ihany ve izy rehefa miverina ao. Abe olona koa ato izany a. Reto olona reto moa izany dia hanao mariazy daholo. Mahafinaritra kosa reto mijery azoko. Sady amin'izay indray kopla daholo amin'ny mandeha aty. Ary aiza moa ilay robe saika ho jereko teo? Ay, rikay. Fa tsy njaka ve io? Inona ny antony hijereny robe ato? Mety tianao surprise amiko angamba izy. Aiza ny hafaliako marina. Tena akavady asa ny zaka malalako. Ary mba tonga dia mitovy eritreritra amiko kosa izy a. Le tiako mihitsy ho jereny io. Aleo tsy ho kotapaisiko fa avelako ahita an'izay safidiny eo aloha vao atoniko. Rindrimanitro. Fa izy ny vehivavy tonga tena nanantona anjaka iny. Ary to mifanoroka fa izy io e. Sany hoe ho an'io vehivavy io ne zany le robe. Falifaly sy mitsinjatsinjaka ery izy no sady manoronoroka anjaka. Trasy fa hita vehivavy tsara reto androany. Tsy manaiky moramora an'izao koa soary a. Fa sao dia sy mpamitapy ary ty e. Ety Masimbahoaka ety ny manangana ady. Fa izy orin-jaka dia marina ve izany teneniny izany e? Inona koa ary ny rara indry izay teneniny ihany e. Ampidiro amin'ny ilany havia dia avoay amin'ny ilany havanana. Njaka, dia sahanao ve no nanao an'izao amiko e? Sahanao no nanitsakitsaka dia ataonao tsinitsinina koa reto masony ravivaviko. Fa tsy henonao ve izay zavatra nyteneniko teo e? Tsy mahafantatra anao aho. Ary tsy misy idirako amin'izay resaka nataonao teo. Njaka, ianao angeny namoizako ny trano nonenako sy ny reniny teraka e. No ianao no nandazako ny momba rehetra. Ny fitiavako anao sy ny tokony menao any tsy ny raraiko ny tendreniko. Dia sao nanaovanao ah? Aza tesitra ary kiala raha ataoko hoe adala. Dia mba mandinika aloha ny anaovana zavatra na andraisana décision e. Fa izy io Njaka, fa izy io. Odry, ndry mihitsy no tonga amin'ilay hoe manana ny olona tsy manana ka ny tompom-bady no afarana. Marenina ndry e. Zarika ala natsoina hoe Sandra. Oay, diso a, Madame Njaka mantsy e. Madame Njaka afaka 240 ora. Marina ve izany Njaka? Tao tsy miteny ianao fa mitsikitsiky fotsiny eo e. Ka inona tsony moa no lazaiko eo e? Efa izay nytenenin'ny Sandra anao teo izay. Izy no vadiko ry soary. Efa roa taona teo izay niaraka. Tena ninona no namitaka ianao? Dia tsy tsapanao akory ve fa tena nitianao ne zahay? Soary nanala azy fotsiny ngetsika e. Tsy faniny ianao. Tsy nieritreretiko mihitsy niaraka aminao mandrakizay izany. Tsy faniny ianao e, tsy matahotra an'Andriamanitra. Hoentinao nitonatona taty Antsirabe fotsiny akay. Ko raha tsy nanery andrisiko, sana ry kiala rehefa molamola loatra manonofy atoandro. Sady ianao angery soary ny sisika hiaraka amiko taty e. Afaka manao an'izay tia tsikitsika hozy izy ianao. Dia nanaiky aho. Tsy fanina.
mpamadika, mpamitaka, mpanitsakitsaka, matesa fanganany ianao Rinjaka. Mivadiko aza mba hosonina kely a, sao dia akapoko etsy amin'ny rindrina etsy ny lokeliny ity. Aza manala bara-batana amin'izany Sandra. Andao andeha dia rarivana indray tsika miverina manao ny komandiny robinao aty. Eny ary, mpaterasony ianareo, sanao dala. Zay mihitsy ny fahendrena, ary mahaiza mitandrina amin'ny manaraka e. Ndry ohatr'izao ve dia ho atakalony nizaka ny vady aman-janana. Hitandry io kiboko io, io ny zanakay voalohany. Andray? Sy mpamitonatonana tsy. Misaotra ry Soary dia mirary anao hita ny tena sazanao koa. Oay, saika adiniko. Mbola tsy voalony io fa ny hotely nipetrahantsika. Zay fa veloma Soary. Zay vita daholo izay ny fandaminana ato fa aleo amin'izay hiverina any amin'ny hopitaly. Efa any daholo koa ngamba izay ny fianakaviana. Saika adiniko, tsy maintsy mitondra vola akay. Ary ohatra misy olona nge eo am-bavahady eo izany. Iza tokoa ny olona tonga aty amin'izao? Sa mety fianakaviana madamy bebe angamba? Mety tsy mare hoe any amin'ny hopitaly izayko. Aleo voaiko dia ampandrosony sitra ny ahy miandry trano mandram-piverina. Soary, fa taiza ianao? Nestor, nofitany ary Nestor. Efa manambadika Nzaka. Ndray tonga dia ny fihininy ary tena ontsany alahelo mihitsy nge Soary zany. Mampalahelo indray dia iziko. Voadaka an'ilay bandy iny tany izany raha azoko tsara. Ka tsy laitra tenenina mihitsy moko. Aleo aloha tsy ho latsaina fa mahazo ato trano arany ity izao efa tsy ho hitako tsony izay ilazana azy amiko. Mifoana ary Nestor. Mamelava. Fantatro fa efa niezaka ny teny ihany ianao nefa tsy ndraraiko fa nalikaiko. Izay ry Soary rehefa tsapanao sy nanenenanao ny zavatra nataonao dia tsara izay. Ampitandrimanao amin'ny hoavanao any aoriana izany. Misaotra Nestor. Ary midraso aloha zaho any an-trano fa tia hita mama mafy mihitsy aonga izy sa nandeha niasa? Nefa matahotra indray ka mbola indray avy sao izy ry Nestor. Eny rariny raha mbola ho tezitra izy ary anasazy amin'ny faran'izay mafy mihitsy aza. Saky tsy maintsy miresaka aminy namela izy na tsy ho any an-trano fa mbola tohizantsika izay resaka izay rehefa avy eo. Ndrako aloha Soary. Soary. Ahoana rehefa avy eo fa aleo aloha zaho any maman. Soary miverena ianao fa tsy ao izy. Tsy ao? Fa aiza? Nestor, fa nakaiza maman sa lasany ambanivohitra ve? Nestor, fa nakaiza ho ahy izy? Tsy ao izy ry Soary fa any amin'ny hopitaly. Maninona tsara? Any amin'ny hopitaly. Any amin'ny hopitaly? Fa naninona maman? Naninona maman? Nestor efa nanao ny fialananenina ny fianakaviana sy ny dokotera. Saingy tsy voatazona tsony any madame bebe ry Soary. Nestor fa inona re ty lazainao aza mianiany kosa re maty feny re. Anianiko mahaiza mionona ry Soary. Tsy mariny izany. Efa nanao izay mety rehetra izay fa zay ngamba ny lahatra Andriamanitra. Tsy mariny izany. Tsy mariny izany Nestor. Maman, dia tsy nandray mifono akory ve ianao dia lasa? Maman, mifono re izay. Mahereza ho tsy mino an'izany Efa vita ny fandevenana ry Soary. Vitantsika daholo ny adidy tokony natao tamin'ny ratompoko vavy. Misy resaka kely mba saika ho resahako aminao vetivety raha manana fotoana kely ianao. Tsy maninona ka.
Efa lasa daholo koa nge ny vahiny rehetra e. Hoento ndrasako fa mihaino ary Nestor. Tsy izany ry Soary fa tsy hoe mamofo tamandry aho na tia mendrifendro anao fa talohany nandaozany renina ao antsika mantsy dia nisy hafatra navelany ho anao napetrany aty amiko. Zany ve? Ie. Dia inona no nafarany anao ka? Zaho ary ka hiaino tsara. Mihaino anao Ilazao ilay zanako vavy tokana ary Nestor fa tiako loatra izy tsy foiko ary raha mbola ilananay koa zany tambon'ny fiverenany any an-trano dia tsy maninona fa azo esorina amiko izany. Teneno azy tsara fa tsy adalana akory ny nataony fa anta tsy voafesendrana nandalo fotsiny. Ataovy tonga tsara ny aminy fa maman hoe maman ny diso. Maman tsy naintaizanao fa nampanara-poanao tamin'izay rehetra nilainao. Noho izany dia maman ny baby sy zaka ny sazy rehetra tokony omeny anao. Maaiza mitondra tena hoe ary sololavo ahy amindra dia farany ahafaro izy fa mamela azy ary miandry azy any amin'ny toerana tsaratsara kokoa. Izay Nestor aza misy adinareo afatry. Okizay ry Nestor, mandratra foko loatra izany. Malahelo loatra ny reniko. Eny, fa na izany ary tsy maintsy nilazaiko anao satria afatry ny maty. Misaotra Nestor. Eny ary, vitsy izay ny tokony nataoko rehetra Soary. Tafitako ny hafatra. Ataoko ngamba fa tonga ny fotoana. Fotoana? Ie, fotoana tsy maintsy isarahantsika amin'izay. Nestor, fa hoaiza ianao? Andeha ary Soary. Andeha? Ie, andeha hiverina any an-tany aho. Hiezaka ny amboly sy anabe voany tany. Dia vitanao very Nestor ny amelana rereto Vitanao ny andao an'ity trano ity. Ka tsy maintsy mandeha ary Soary. Ary sao dia ny afatampoka kosa ary ny tadiavinao. Sa tianao ny andao liako eto anoloanao hoe tsy hitalaoko ny hijanonanao? Tsy maninona fa ataoko raha sainy mba hampiova hevitra anao Tsy mitsangana ianao fa aza manao an'izao. Mba mijery no avy koa ngezary Soary. Dia tsy avelanao ve? Fa tsy soavy afaka orinao ngara eto ka. Sa tsy tia andray Nestor? Fanga. Ny farana teo ary ilay tantara nitondra lohateny hoe Dia kapoky ny fiainana. Tantara nosoratan'i Ajarandriamanalomanana. Nahenonao ny feon'ny Saribity Stella Ravakantsanony niaraka tamin'ny Ramsetatanta sy Ajarandria. Nandray feo Mirana tompon'andraikitra sy mpanantontosa i Ajarandria.